Vavaky sika tompo. Misaotranao zahay ry Jesosy Kristy tomponay io. Fa tsy misahatra ny maniraka ny fiangonana anao. Rasy zany zahay dia matory. Rasy zany zahay dia variana. Misaotranao zahay fa maniraka anay hoe mandehana. Mandehana mba hitondra ny mazava. Hitondra ny fahazavanao Jesosy. Hitondra ny mazava dia hitondra ny ziro amizay misy anay. Sy any amin'ny lavitra aloha fa amizay misy anay. Amin'ny tanànanay. Amin'ny iray toerana aminay. Dia misaotranao zahay fa ianao no mampanao zany. Sy zahay no manana hevitra hanao an'izany. Sy hoe entreprise mahaleo tena ity fiangonana zay hanirahanao anay ity fa ianao ny tompony, ianao ny lohany, ianao no mampandeha azy, ianao no mampandroso azy. Da io ny fiangonana eto amin'ity toerana ity koa. Da io ny fiangonana eto Orléans, ny tsirairay ao anatiny. Fantatrao daholo tompo, fantatrao ny tsirairay, fantatrao ny ankizy kely, fantatrao na dia ny mena vava aza dia miteny aminao izy, ary fantatrao ny resany ao anatin'ny fony. Da io koa, rehefa fantatrao dia ny lehibe ao ny tanora, ao ny ray aman-dreny. Dia mangataka anao zahay tompo mba samy ho fenoana fahasoavana izy rehetra. Indrindra fa amizao fotoana ahatongavana eto zao. Dia ny teninao no mitarika anay. Ny teninao no ahatongavana eto. Ny teninao no lalana zay manokatra ny lalana rehetra. Da io ny tsiraray avy. Manana zavatra hambara aminao ny tsiraray avy tompo, na dia mangina aza. Ny fony dia miteny aminao. Ny fanahiny dia miresaka aminao. Dia tahio izy zay ro tsiraray avy. Manana zava-manahirana ny sasany koa. Anisan'izay koa ny tenanay aby. Tsy misy afaka am'izany ny olona. Kanefa manana zavatra mahafaly koa. Dia apetraky eo am-pelantananao zany rehetrarehetra zany. Apetraky eo am-pelantananao koa ny hoavy rehetra. Indrindra ny hoavin'ny fiangonana. Ny tena miatoka ny hoavy dia sy ny olona ao anatiny. Fa ianao Jesosy zay mitarika azy. Dia mametraky eo am-pelantananao misiona ny fiangonana eto toerana zahay. Manana misiona manokana atao ny fiangonana eto Orléans. Dia mitahia zany misiona ny fiangonana zany. Amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra tompoko zay anjarasika amizao. Dia raha sika mahita zany. Araka izay voasoratra ao amin'ny filazan'ny Saramasina. Eo amin'ny Lioka 5. Lioka 5, andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20. Lioka 5, andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20. Rehefa raha mahita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny fanizina taminy vahoaka mba hihay amin'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny fariny Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo ansisiny farihy izy. Fa ny mpanarato efa niala tamin'ny nanasa ny haratony. Ary niditra tao amin'ny sambo kely izy dia nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nisahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandro soa ho any amin'ny lalina dia alasaho ny haratonareo hazahoana hazandrano. Fa Simona namalika nanao hoe, tompoko, efa hatramin'alina no efa nikelezanay aina nefa sy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia halasakay ihany ny harato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo hazandrano be dia be izy. Ka dia efa nisy ny haratony. Ary izy nanasika ny namany zay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Iavy reny
ka ny feno iny ny sambo kely roa fa efa saiky ny ledika. Ary rehefa hitany Simona Petera izany dia niakoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy zay rehetra teo aminy no ny habeny hazandrano zay azony. Ary ny toy izany koa Jakoba sy Jona zanaky Zebedio zay niombony raharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matantra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiasina ny sambo kely teo tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Re ray masonao, mana masinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiangonana malala aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Petera zay atao hoe Simona ny tena anarany, fa Petera dia anarana nomeny Jesosy azy, Simona anarana nomeny Ray aman-dreny azy. Izy dia karazana entrepreneur nanana fikambanana anankiray izy zay orinasa moa zany ny tena marina, nanana orinasa anankiray izy, orinasa mpanjono zay ny azy. Ka Petera zany dia nanana namana mpiara-miasa, io zany tosika hoe associé ny Petera zany ireto namana zay tononony eto reto. Tamin'indray andro dia nanarato kanefa moa toa ny alamaina ihany sy nahazo na inona na inona. Nandritra ny alina manontolo, ny fofotra, ny ezaka, ny kely aina nefa sy nahazo. Tahoana moa fa dia fomba zavatra ihany zany. Eo anatran'izany dia mandalo Jesosy. Ka ity teny zay anjarantsika androany ity dia tantara ny fiasoana ny Simona ho apôstôly. Mpanjono izy. Ka rehefa nandalo Jesosy dia nitoroteny tamin'ny vahoaka be Jesosy. Nijanona teo amoron'ny farihy Jesosy dia nahita misy vahoaka be manaraka azy. Hanao inona reto vahoaka zay manaraka an Jesosy reto? Mba hihay ny tenin'Andriamanitra tokoa. Zay gn'antony. Tsy misy antony hafa fa mba hihay ny tenin'Andriamanitra. Zay ny voalaza eto. Mba hihay ny tenin'Andriamanitra izy reo, vahoaka marobe. Asika koa zany, raha mba misy zavatra azo tononona ka tokony ho antony ahatongavatsika eto, dia mba hihay ny tenin'Andriamanitra ny voalohany. Zava-dehibe zany. Ka dia nitoroteny Jesosy. Rehefa nitoroteny Jesosy dia araka ny hita eto dia nahita sambo kely anankiroa efa nialany mpanarato izy, efa nanasa harato ny mpanarato. Anisan'izany ry Simona Petera zany. Ka rehefa avy eo dia nitaingina tao amin'ny harato Jesosy mba hihataka kely. Karazana hoe ny sambo kely zany dia natao polipitra, titoriana teny tamin'ny vahoaka teny amin'ny tanety. Teny amoron-dranomasina moa zany tena maro. Ia rehefa avy nitoroteny Jesosy dia niteny tamin'ny Petera. Teny tamin'ny Petera Jesosy, alasaho amin'ny lalina ny haratonao. Ny olona efa niaritra niandritra ny alina manontolo nanao zay azo natao ary tsy hoe zazavao amin'ny asa akory Simona Petera fa efa zadraraha ihany izy. Efa manana traikefa be zany lehilahy zany. Kanefa dia Jesosy manao hoe anareo anie dia tokony handasaka ny raha haratonareo amin'ny lalina. Inona fa efa mety natao ihany zany. Kanefa tsy nahazo na inona na inona mandritra ny alina manontolo. Eo zany no misy zava-dehibe. Ry zareo efa nikely aina mandritra ny andro sy alina. Kanefa Jesosy zany teny hoe alasaho amin'ny lalina ny haratonareo.
dia mazava ny teny Petera hoe raha ny tena sitrapony dia sy tehanao an'izany sony izy hoe habe ny vita zay ka zahay aleo manao zavatra hafa tsy zay mandany any fa sy nanao an'izany izy to fa izy nanao hoe noho ny teninao dia arasako ihany ny harato alasako ihany harato izy noho ny teninao. Zay zany no zava-dehibe eto. Teniniza moa teny Jesosy. Ka dia eto zany misy zavatra hita maso ary misy zavatra sy hita maso. Ny zavatra sy hita maso dia zao ny nataony Jesosy sy hita maso ny seho tany an-danitra. Inona zany nataony Jesosy zany? Ny raha nirainy izy, ny ray naniraka azy hanatanteraka ny asa-panavotana ny taranak'olombelona mpanota. Nanaiky ny tenin'ny ray Jesosy, nanoa ny tenin'ny ray Jesosy, sy ny olakolana izy, sy ny alasiny izy, sy nangatakandro izy, fa nandeha niaraka tamin'izay. Ny fanoavana ny tenin'ny rainy, ny fanoavana Jesosy ny tenin'ny rainy, io no zavatra niseho tany an-danitra. Sika sy nahita azy to, sika sy nanatrika an'izany, sika sy mahalala an'izany, fa ny fanahy masina no mampianatra an'izany asika. Tany an-danitra no nitrangano zany, tany amin'ny toerana zay ambony no nitrangano zany, tany amin'ny toerana zay fonenan'Andriamanitra raha azo lazaina zany no nitrangano zany. Ny ray naniraka ny zanany Jesosy, ny zanany nanaiky, nanoa, nanaiky ny tenin'ny ray ny Jesosy. Zay ny zavatra sy hita tokoa, zay ny zavatra nisy sy hita sika. Ary zay zavatra sy hita zay no iakinany zavatra hita maso ity. Zay asa nataony Jesosy tao an-danitra zay dia ny fanahy masina kosa no mitondra azy ety ambonin'ny tany. Ny fanahy masina araka zany dia fanahy ny fanoavana, fanahy ny fanekena ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa nidina tety ambonin'ny tany tokoa Jesosy dia misy olona mihaino azy. Rehefa miteny Jesosy dia miasa amin'ny teny Jesosy ny fanahy. Ny fanahy zany no mamboly fanoavana ao am-posika. Ka Petera, zay atao hoe Simona moa zany, Simona Petera dia niasan'ny fanahy ny Jesosy. Ka rehefa niteny Jesosy hoe alasaho milana ny harato, nanoa Petera. Io ny hita maso. Ny sy hita maso zany dia Jesosy nanaiky ny tenin'ny rainy, nanoa ny tenin'ny rainy, nanaiky tongotra matanana ny tenin'ny rainy. Ny hita maso kosa dia zao Petera na Simona Petera dia nanaiky, nanoa, nakato ny teny Jesosy. Zay zany no fotsy ny fanaovana rehetra tompoko. Na ny tenako no manoa, na ny tenanao no manoa, na isika tsirairay avy no manoa, na zazakely no manoa, na olon-dehibe na tanora no manoa ny teny Jesosy, zany hoe manaiky ny teny Jesosy dia zao. Sy asan'ny olona zany tompoko, sy asanao zany, sy asa sika tsirairay zay manaiky ny teny Jesosy zany, fa asan'ny fanahy masina zany. Asan'Andriamanitra zany tompoko, asan'Andriamanitra ny mahatonga anao, mahatonga ahy, mahatonga sika hanaiky ny teny Jesosy. Zany sy avy amin'ny sika zany. Ny manavanana sika dia zao sy afaka tompoko. Ny manavanana sika dia zao sy mazoto an'izany aho tompoko. Ny manavanana sika dia zao manaiky ihany fa nefa mandà rehefa avy eo. Sy tena manaiky zany. Io dia fanekena lainga. Ka zay zany no eto fa ity zany dia manambara amintsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia teny mahery, ary ny fanekesika azy dia sy avy amin'ny sika zay manaiky azy fa avy amin'Andriamanitra ihany. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia raisina amin'ny fanomezany azy sady raisina amin'ny fanaovasika azy. Tena mahery ny tompoko. Hitasika zany ny herin'ny teny Jesosy. Nisy lehilahy anankiray tamin'ny andro taloha nanaiky ny tenin'Andriamanitra koa izy. Abrahama ny anarany. Abrahama koa ny tenenan'Andriamanitra. Ny zaza zay zanaky Abrahama tamin'izany efa atao Isaka ny anarany. Efa nandrasana 20 taona izy io vao tonga. 20 taona nelanelany teny fikasana voalohany
sy ny fahaterahany zany ela ane zany tompoko ela be zany amitsika de ela zany kanefa amin'ny Abrahama zay nanantena de sy ela zany fa de nanantena ny tenin'Andriamanitra Abrahama nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy nakatoy ny tenin'Andriamanitra izy rehefa tonga ndray le zaza feno 10 taona izy sahabo de atero eny amin'ny altara ny zanakao fanalitra odorana nanaiky Abrahama fanoavana ane zany ny fanoavana ndraindray dia raha eritreretina hoe rariny ve zany fanoavako zany fa ny zava-dehibe de hoe Andriamanitra ve zany miteny zany sa iza ka ny fanahy zany de mampianatra asika fa Andriamanitra no miteny rehefa miteny Andriamanitra na dia toy mifanolotra am'izay tokony ho izy aza zany dia mila ekena zany fa ao indrindra nisy ho ny herin'Andriamanitra am'izay sy eritreretiko am'izay sy everiko am'izay sy eritreretiny saiko akory sy ekeny dia ao no isehoany herin'Andriamanitra rehefa manaiky azy sika ekeo zany teny Jesosy zany ekeo ny teny Jesosy eto amin'ny fiangonana ekeo ny teny Jesosy zay miteny amitsika amin'ny toerana samihafa andavanandro any an-trano mila ekena ny teny Jesosy teny Jesosy zany dia sy hoe henoina fa sy marenina avao fa tena mila ekena zany mila akatoavina zany tahaka an'izay nampanaoviny Maria reniny tompo ihany zany tompoko tamin'ny fampakarambady taokana fa izay lany ny divay sy misy koa kanefa ny fety mbola sy vita ny mpihinana mbola sy ny sotro aby problema be zany ny olo maro sy mahafantatra an'izany fa Maria reny tompo nahita an'izany dia niteny tamin'i Jesosy izy ary Jesosy niteny hoe ny fotoako ane sy mitovy amin'ny fotoanan'olona fa ny fotoako dia fotoan'Andriamanitra dia hoy Maria zao ataovy izay asainy Jesosy ataonareo dia hoy Jesosy asio rano ndray ny siny dia sy mba nimonimonnareo olona reo na naiky avy hatrany nanao avy hatrany zay nampanaoviny Jesosy asika koa tompoko mba hanova ny fiainako hanova ny fiainasika hanova ny fiainan'ny fiangonana sy hoe hiova inona moa zany fa hahatonga ny fiainan'ny fiangonana tena ho fiainana zay araka an Jesosy fiainan'ny mpanaraka an Jesosy tena fiangonana tokoa dia zao ekeo ny teny Jesosy toavo ny teny Jesosy manoava ny teny Jesosy raha mbola sy natao zany dia ataovy androany raha mbola sy natao zany dia ataovy manapahakevitra manao azy fa Jesosy sy miova izy ny teny dia mahery amin'ny anomezany azy dia fa mahery ny teny amin'ny anekenao azy dia mahery ihany koa ny teny ekeo ny tenin Jesosy rehefa nanaiky ny teny Jesosy tahaka an'izany Petera apôstôly dia nahagaga fa dia tanteraky ny zavatra zay nampanaoviny ny teny Jesosy zany dia teny mahery sy mba teny malemy azy teny malemy zany dia teny hoe sy mahatateraka na inona akory tahaka ny hoe ho avy aho raha piso kanefa sy ho avy dia nisy sampisampina homoka sita zay atao ny an'Andriamanitra dia sy mba misy an'izany sy mba misy sampisampina zany azy fa ny sampina amin'Andriamanitra zany raha misy zany dia ny sifinoako zany ny sifinoanao zany ny sifinoasika zay ny sampina amin'Andriamanitra zay ny sakana azy fa izy kosa sy manery ny olona moa nahomby ny asa zay nataon'ny Petera sy ireo mpiara-miasa aminy tena nahomby rehefa avy eo dia ny fampianso ampio zahay fa tena be loatra ty zavatra ty sy zakanay rery soa rehefa avy eo zany Jesosy mianso an'i Petera hanaraka azy am'izao hoe Jesosy dia trondro no azonao fa mihoavy kosa dia hahazolanao ny asa zany mampanarato an'i Petera dia tazoniny Jesosy ary mpanarato izy saingy sy mpanarato trondro koa fa mpanarato olona na inona moa zany ny asa sika tompoko ngampa mety hoe sy esorona am'izany asa sika zany sika sy mianso anao hiala am'izany koa Jesosy
fa miantso anao izy mba hanarato olona, miantso anao izy mba hanekenao zay ambarany, ekeo zay ambarany tompoko. Mila ekesika sy rairay zany, mila ekeny fiangonana tambabe kosa zany. Indraindray sika rehefa amin'ny fotoana fanaovana batisa regny de inona moa no atao amizy ty? Manaiky any de atao de ke ny saina mandà, ny eritreritra ny saina sy ny eritreritra mandà, ny fiteny manaiky eny tompo. Zay ny zavatra manahira zay, ka dia mila ialasika zany zay eny tompoko zay, eny tompoko sy misy vokan'izay fa mila manaiky sika, manaiky amy zavatra kely, manaiky amy zavatra bitika nga dia ho hitasika fa misy vokatra lehibe zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisana ka mpanaiky. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka zay. Raisy ny fitahena. Ao aminareo rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny raisana fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.